Eny ary tonga ato amin'ny fianarana ny Word indray tsika loatra antsika somary niova kely satria Excel foana marahantsika indrindra antsika abony rehetrarehetra satria Excel foana no nianarantsika fa mavadintsika Word kely indray ilay satria mba hajerentsika koa tombontsoan'ny ila ho an'izay liana amin'ny resaka Word tsy hoe hajanona ilay Excel fa mbola hotohizantsika ho anareo izay vao izao manaraka an'ity chaîne ity dia efa nisy tutoriel mahakasika ny Word efa be iny izy ity azafady efa nisy document be da be momba ny Excel zany vidéo efa vita tao dia azonareo atao no mijery ataoko ambany eo ny description ny lien rehetrarehetra ahafahanareo mijery an'izay Excel zay fa zao antsika dia hiditra amin'ny Word indray dia ity vao base ity dia mbola be da be ihany koa ny vidéo zay mivoaka mahakasika ny Word ka manasa antsika hanaraka tsara hatramin'ny voalohany misesy tsara an'ilay Word fa raha vao mandimbindiny anareo dia lasa misy fahasarotana anareo misy zavatra tsy tratranareo tsara anoany raha vao mandimbindiny an'ilay vidéo nareo dia manasa antsika hatrany hisabone mba ho azonareo foana ny vidéo zay mivoaka manaraka eto dia ndao ary ho jerentsika ny base-ny Word dia nojerentsika voalohany ato amin'ity resaka Word ity dia ndao ary ho jerentsika ny hoe aiza aloha no misy anazy satria rehefa tsy fantatra hoe aiza ny misy anazy dia tsisy ninina azo atao satria be da be misy sasany mampianatra dia tonga dia hoe io le Word tonga dia omena hoe io le izy dia tsy mety nefa zay fa andao ianao mpianatra misy andao hojerevantsika hoe aiza ny jerevanao an'ilay Microsoft Word misy fomba anankiroa izy reto ty ary ny fomba iray voalohany maketo amin'ny anina atsika maketo amin'ny barre de recherche dia kitihanao eto dia ato fotsiny aloha dia manindry an'ilay hoe Word tapenao ato zany ilay hoe Word dia mety tsy voatery hoe feno daholo ilay Word dia efa mitranga ilay izy dia rehefa hitanareo izy dia tonga dia kitihanao fotsiny ity Word ity dia misokatra ilay Word dia mahita an'izao tsika raha ho amin'ny version taty aoriana indrindra dia misy an'ity vao misokatra voalohany fa matetika ny version taloha ny version 10 dia tsisy fa tonga dia efa ilay fotsifotsy be dia eto ianao afaka misafidy fa tonga dia andao ataontsika hoe ity ilay document vierge ity no raisitsika dia mahazo an'izao zavatra izao tsika zay ilay fomba voalohany ahitantsika n'ilay Word raha toa ka efa installé ao anatin'ilay ordinateur ilay Microsoft Word étape faharoa izay miconseille hoe ty ngamba no tsara indrindra manokatra hoe aiza no asianao azy ndao tonga dia tsy analavitra tsy akalavitra sika fa eto amin'ny bureau no asitsika azy tonga dia manao clic droit sika dia manao nouveau dia raha efa installé ao ilay izy ao anaty ordinateur nareo dia ato amin'ity hoe document Microsoft Word dia ity kitihanareo vérifieo tsara fa misy karazan-javatra mitovitovy be ao dia misy an'ity W kely ity dia io zany no kitihanao vita zay dia tsy mikitika souris intsony ianao fa tonga dia fafanao tsindrinao zany ny effacer dia omenao anarana ilay Word ohatra ataontsika hoe essai Word tsy haiko izay anaran'ny Word ataonareo fa essai ohatra ilay izy dia avy eo tsindrinao indroany entrée dia mitranga ilay izy inona ny avantageny ity zany dia tonga dia enregistré eo amin'ny bureau ilay izy fa ilay teo ilay nanokatra Word teo tsika mbola tsy enregistré any amin'ny bureau ilay izy zay aloha zany voalohany indrindra misy an'ilay Word dia dao hojerevantsika kely reto zavatra anankitelo reto raha tena débutant be ianao voalohany indrindra inona ny ilaivana an'ity ohatry ny tsipika kely ity zany rehefa kitihanao dia miafina ilay izy miafina any zany réduire dia ity indray manangeda sy manakely anazy raha ataontsika hoe kelikely zany izy dia lasa ohatra izao raha tianao plein écran izy dia ity no manao anazy dia ity x ity zany ny mamafa anazy zay fa azadino ny mienregistré foana ty ny enregistré alohan'ny manindry an'ilay x mba tsy ho faty ny dossier anao zay aloha zany ny zavatra eny zay dia ndao ary ho jerevantsika kely ary ny ato anatin'ilay izy sokafako indray mandeha ilay Word antsika dia izao misy zavatra tsy maintsy hazavaina kely aloha ary ndao raisitsika voalohany reto karazana ruban maromaro reto ina dikan'ilay hoe accueil ny accueil amin'ny ankapobeny dia ny zavatra teny ilanao mahakasika ny soratra tahaka an'ity police ity zany reto zany ny manovanova ny soratra ato zany tsika raha novanova soratra dia atony ray ny emplacement an'ilay paragraphe atao centre ve sa atao ambany sa ambony amin'ny ankapobeny resaka paragraphe ny resaka ato dia ity style ity zany ilay misy hoe grand 1 grand 2 grand 3 mbola ho avy moa ny fotoana anaovantsika an'izay manokana fa mbola base aloha ty dia tsy miditra lalina be tsika ato amin'ny insertion ny insertion dia rehefa hampiditra zavatra ianao na hampiditra forme ianao na hampiditra inona andao ndraisantsika ohatra rehefa hampiditra forme ianao dia ao ianao mampiditra forme
tsy voatery hoe forme ihany zavatra azo ahitra ao fa mety possible koa afaka manisy antony smart art antony dia rehefa hanidiniditra zavatra zany dia ao amin'ny insertion no mampiasa an'izay zavatra izay. Ato amin'ny dessin sy ny conception tsy idirantsika fa ho an'ny version 2019 sy ny 2010 ohatrany tsy dia mbola misy an'ireto fa le base mihitsy aloha no ianarantsika tsy idirantsika aloha reto fa ny ankamaroan'ny Microsoft Word dia tsy misy andreo to dia atao mise en page fa ty iraisan'ny rehetrarehetra ty ny mise en page dia ny karakaran'io pagenao io hoe atao mitsivalana ve le page, atao mitsangana ve le page, ahoana ny marge le page kely ve sa ngeda sa manahoana le izy, ahoana ny resaka hoe saut de page, ahoana ny resaka en tête. Zay zany ny zavatra hojerevantsika atao anatin'ny mise en page. Dia manarakaraka an'izay le référence indray resaka table de matière sy ny tontolon'ny table de matière no hitantsika atao anatin'ny référence. Mbola ho avy ny vidéo anazavantsika tsy kelikely an'izay. Ato amin'ny publipostage ho an'ny resaka avancé manodena miditra amin'ity fa ntsika ileo publipostage dia izao raha ohatra zany ianao hoe hanoratra taratasy amina olona maromaro mitovy ny contenu ny fanenarana no samy hafa dia ato ianao no manao an'izay. Ohatra anao filazana amin'ny personnel anao ianao hoe hisy fivorinany amin'izao dia ho an'Andriamatoa izao. Le Andriamatoa izao miovaova le anarana fa vitan'ny Word ny manao an'iny hoe le anarana fotsiny novana fa le contenu mijanona contenu iray ihany dia ato amin'ny publipostage no manao an'izay zavatra izay. Ity koa ngambany dia ho an'ny version taty aoriana ny misy azy. Ato amin'ny affichage tsy ataontsika zany ilo fa ato amin'ny affichage ato amin'ny affichage dia ato zany no hoe fitrangan'ilay zavatra atao ianao manao paramètre ny zavatra mitranga. Ohatra zany zao hoe ity zao règle ny anarany ity io zany efa hitantsika hoe firy centimètre etreto ka etreto afaka vonoko le izy raha tsy ilanao le izy fa za miconseille hoe ilana le izy. Afaka asianao kazikaz zay le hoe quadrillage raha ohatra ianao ka manao tsy haiko misy resaka matematika ataonao na misy resaka sary mila kazikazy ianao dia ao le izy. Itony afaka activena daholo ny volet de navigation. Akoatran'izay ihany koa ny feuille zany afaka ataonao hoe feuille maromaro na feuille iray na feuille roa no mitranga. Andao andray ohatra anankiray aloha ary andray ohatra anankiray anokatra Word anankiray tsika. Io zao le Word anankiray dia raha ohatra zany zao ato amin'ny affichage dia tiako hatranga ohatra ataontsika hoe feuille roa ndray mitranga dia ity kitihanao dia tonga dia mitranga daholo. Ny amoroa ihany ao possible hitanareo daholo raha misy feuille maromaro zay ohatr'izay fa raha tianao une page dia zay fotsiny no ataonao. Zay zany le ao amin'ny resaka ruban. Hiditra amin'ny manaraka indray tsika inona indray ny zavatra manaraka eo amin'ilay resaka hoe barre de navigation. Eto zany dia misy outil maromaro tsy maintsy ilainareo. Inona ny zavatra tsy maintsy ilaina? Voalohany indrindra ny barre de défilement ity ilay izy. Ity zany mampiakatra sy mampidina. Be dia be ny mpianatra no mieritreritra hoe fanakay ary le soratra teo. Ohatra zany zao manao ohatr'izao nareo misy an'ity hoe expression écrite dia misy fotoana vao tsindry tapoka dia lasa niakatra ohatr'izao le izy. Dia mety mieritreritra nareo hoe fa nanjavona ve le soratra tao? Tsy nanjavona le izy fa letika ao anatiny fotsiny dia ity zany no manakatra sy mampidina anazy. Io zany tsindrinareo ny gauche dia taritinareo midina na taritinareo miakatra na azo zareo atao koa tonga dia ity zavatra ity jareo tsara eto dia ity fotsiny no kitihanareo. Zay zany le izy. Zay aloha zany miakatra sy midina fa ato koa dia mbola misy gauche sy à droite. Afaka ampiakarinareo tsara izy dia jareo tsara fa manao misy gauche à droite koa zany ato. Zay mila maîtrisena zay zavatra fa indraindray very hoe fanakay ary le soratrako dia mila maîtrisena kely zay. Zay le antsoina hoe barre de défilement. Dia jerentsika indray le zoom le zoom zany ahoana ny fanaovana anazy. Le zoom zany raha mijerentsika dia ato amin'ny partie ato dia mijerentsika misy an'ity hoe plus moins ity. Raha tsindrinao ny moins dia miakely ilay feuille antsika. Raha tsindrintsika ny plus dia miangeda ilay feuille antsika. Arakaraka izay itiavanareo anazy satria misy fotoanareo miconcentré amin'ny resaka texte sy orthographe dia mila akaikikaiky izay zavatra izay. Fa raha misy fotoanareo manao mise en forme na manao mise en page dia mila kelikely mba ho hitanareo ny totalité an'ilay feuille. Eo zany afaka configurenareo. Tsy voatery nareo amin'ilay plus le moins manindry fa efa misy an'ity tsipika kely ity dia afaka tonga dia kitihanareo fotsiny ato dia miangeda makany izy afaka tonga dia makatinareo. Zay fa misy asany ity zavatra professionnel be dia afaka tonga dia hoe
configurenareo mihitsy hoe ny anaranga tena tsy maintsy 100% lay izy dia kitihanareo fotsiny ato amin'ity hoe misy pourcentage ity dia afaka tonga dia soratanareo afaka tonga dia soratanareo hoe ny anaranga tonga dia 100% dia tafika dia manindro okenareo na arakaraka ny hoe ny anahy efa zao ny configuration rehefa manoratra ny tonga dia 200% rehefa manoratra dia tonga dia ok afaka configurenareo arakaraka an'izay tiavanareo anazy afaka tena tsy haiko zay mety aminareo mihitsy zany dia réglé ao lay zoom lay izy zay le zoom zay hitra amin'ny resaka texte kely tsika hoe be da be koa ny ankamaroany tonga dia manoratra fa misy zavatra tsy maintsy fantatrareo aloha vao tokony hoe manoratra atao anatin'ny Word tsika alohan'ny resaka soratra zany ilo ny zavatra tsy maintsy fantatrareo voalohany indrindra rehefa hanoratra dia be da be ny tonga dia manoratra fotsiny izao tsy micomprendre le zavatra hoe inona ny zavatra tokony anarana voalohany indrindra zavatra tokony anarana voalohany indrindra dia misy an'io zavatra mipipika kely io inona ny dikan'io curseur io io zavatra mipipika kely io io antsoina hoe curseur dia ny dikan'io dia zao eny amin'izay toerana misy an'io no manomboka ny soratra izay soratanao ohatra zany zao manoratra hoe tutonasa dia jereo tsara fa aiza izy no mipetraka eo amin'izay misy azy dia jereo tsara io zao le point le curseur mipipika kely raha manohy zany dia eo amin'io izy no manoratra ohatra tutonasa ataontsika hoe tutonasa base du Word zao eny amin'iny no misy azy ka ho antsika ohatra hoe tsy eo ny tiako hanomboana azy fa aty ohatra na aty na tsy haiko izay anaovana azy dia zao ny tutoriel tuto dia zao kitihanareo fotsiny kitihanareo indroa any amin'izay partie tianareo anoratana anazy dia efa makany lay curseur ohatrany hoe tutonasa Excel vidéo 1 vidéo 1 ohatra zao le izy ohatra aty ny tiako hanaovana double clic fotsiny vidéo 1 dia afaka manoratra eo nareo an'izay tianareo atao Microsoft ohatra Microsoft dia any amin'izay tianareo ikitihana dia zay zany aloha no zavatra important be mahakasika lay curseur misy mbola hoe professionnel kokoa fa mahabazy an'ity moa zany dia mbola tsy hiditra lalina loatra amin'izay tsika eto indray tsika dia iresaka le hoe pied de page sy ny resaka en tête raha mijerintsika dia efa fantatsika daholo nga mamoa zany hoe tsy maintsy misy foana zany antsoina hoe marge zany raha mijerintsika le rehefa manoratra dia tsy nanomboka ety ambony izy fa nanomboka teto ampovoambony teto ny dikan'izay zany ity sisiny ity sy ity ambony ity zany dia natokana ho an'ny en tête misy fotoana nefa hoe te hanoratra ty amin'ny en tête ianao dia ahoana klikenao indroa fotsiny ato ambony ato veriko indray mandeha kitihanao fotsiny ato ambony dia afaka manoratra en tête nareo ohatra ataontsika hoe tsy haiko izy en tête soratanareo soratanareo fotsiny zay en tête tianareo atao eo zay afaka tonga dia atao indray le tuto teo double clic fotsiny raha hoe teo aty nareo dia eo indray nareo no manoratra n'ilay suite zay ohatr'izay le izy dia misy fotoanareo hoe hatreto amin'ny en tête dia te hidina ato ambany inona ny ataonareo rehefa avy mikitika an'io nareo dia double clic fotsiny ato ambany dia tafidina ato ambany indray nareo rehefa te hiverina ambony nareo dia double clic fotsiny zay ndray ohatra anankiray efa hoe ty zao fa misy texte dia tiako asiana en tête io dia double clic fotsiny ato ambony dia ao nareo manao le en tête double clic ato ambany dia manoratra ato ambany indray nareo mila haitsika zay zavatra zay fa zay ny base-ny Word aloha zany tahaka izay koa zany aty pied de page double clic dia mitranga ny pied de page double clic dia miverina amin'ny page normale ohatr'izay le izy dia ity koa mety efa misy mahafantatra fa zany hoe amin'ny mahabazy anazy dia misy hoan'ireo le tena débutant be mety tsy mahita le izy ahoana natao rehefa manao espace ny espace aloha zany dia le tosy lava indrindra ao anatin'ny ordinateur iny fotsiny zany kitihanareo rehefa hanao espace nareo ahoana indray ny midina an-dalana tsy hoe manaraka bête mobile le formule ko teo hoe tonga dia double clic indray rehefa midina an-dalana efa misy fomba tsotra tsindrinareo fotsiny ny entrée dia manoratra nareo tsindrinareo indray ny entrée dia manoratra nareo rehefa te hidina an-dalana zay zay le izy dia azonareo atao ihany koa rehefa te hanoratra nareo dia azonareo atao ny mamaka jaune de texte ohatra zany zao hoe te hanoratra eto fotsiny eto amin'ity carré eto amin'ity ndao ataontsika hoe andray ohatra anankiray misy forme raisiko dia eto nareo te hanoratra eo fotsiny nareo dia inona ny ataonareo ato amin'ny insertion meno tsara insertion dia avy eo dia maka jaune de texte miandriatra kely dia eto amin'izay ntsika misy an'le hoe dessiner aleo tonga dia ato amin'ity hoe dessiner ny jaune de texte dia afaka tracenareo amin'izay itiavanareo anazy tsindrinareo foana ny gauche tsy avotsitra mihitsy
dia eo amin'izay tsika dia ataontsika hoe hiaka texte tsika tsy hanoratra fa mandany fotoana fa andao i-copier texte zako dia cliqueko dia colleko ato ilay izy dia jereo tsara fa raha manoratra ilay izy dia inona ny zavatra mitranga tonga dia ao anatin'io kazikazy io ilay izy no mipetraka ao dia afaka vonoko ilay sisiny raha mijerisika matsy ohatrany hoe misy sisiny dia tsy dia tsara loatra fa azonareo atao ny mamono anazy atao amin'ny format dia atao amin'ny contour dia sans contour raha mijerisika dia mahazo an'izao zavatra zao. Zay zany le tuto kely makasika ny jaune de texte dia n'importe où afaka asianareo daholo any andretrarehetra any afaka ohatra hoe asianareo koa aty anananana aty ohatra asianareo koa aty dia ndao hiaka texte anankiray hiaka texte tsara indray tsika copier-tsika amin'izay mba tsy manela an'ilay fotoana dia coller-tsika dia sorisitsika ny contour dia mahazo an'izao zavatra zao azonareo déplacer arakaraka an'izay itiavanareo anazy. Zay aloha zany izy indrindrindra ilay any amin'ny gazety saika ohatrohatr'izao ny zavatra hitanareo any dia ohatr'izao zany lay fanaovana anazy mila zavatra mila basy tsy maintsy mba hay zany ilay izy dia ity lesona fototra fa alohan'ny hamaranantsika anazy dia izao rehefa vita ny zavatra ataonao dia tsy maintsy enregistrena enregistrena ilay izy aizany mi-enregistre ity icône kely ity no antsoina hoe enregistre raha sendra tsy hitanareo ao io dia miditra eto amin'ity flèche kely ity nareo dia cocher-nareo ity enregistre ity dia iny izao décocher izy dia nanjavona teo fa kitianareo dia atao amin'ny enregistre io izy io fa mitranga kitianareo indray mandeha izy dia tadidin'ny ordinateur ny zavatra nataonareo. Fomba iray izay fomba faharoa atao amin'ny fichier dia aveo dia tsindrinareo ity enregistre ity fomba anankiray koa zay vao afaka mikitehan'ny dossier anareo zay dia raha iverenantsika sokafana iny na tsy haiko amin'ny fotoana manaraka dia tonga dia tadidiny foana zay makasitraka indrindra rehefa manomboka indray ity Word ity ka manasantsika hiabone foana sy hanaraka hatramin'ny tuto-na sara dia hivoatra amin'ny informatique antsika dia vidéo rehetrarehetra izay vita dia efa ao amin'ny description daholo ny lien ahafahanareo mijery sy manaraka tsara hoe aiza ho aiza ny nivoako dia miditra tsikelikely mivoatra tsikelikely mazotoa daholo mirarahantsika ahita fahombiazana.